Fanambarana izahay teraky ny faritsatsy mandrefana panaraka ny toedrara politika dia manameloka tanteraka ny toejava-misy tao Antananarivo ny faha 1 avrily taona 2024 izay nataon'ireo solombavam-bahoaka manohitra ny fitondrana. Tsy ekenay raha isaky ny 10 taona dia hotaritina hihemotra mankany amin'ny tetezamita foana ny firenena. Manameloka tanteraka anareo zatra ilalandririna izahay hiantehitra foana amin'ny fankana fahefana andalambe. Tsy ny vahoaka ao Antananarivo ihany no malagasy ary ao Antananarivo ihany no Madagasikara ka ho afaka hanala ny fahefana eo amin'ny filoham-pirenena. Izay fahefana nomeny malagasy manerana ny Madagasikara. Tsy enkenay izany. Miantso ny rehetra izahay hiandry ny firosoana amin'ny fifidianana ara-dalàna fa tsy fitovolana alohan'ny fidianana dia hokorontanana izao firenena izao. Avelaonareo ny filohan'ny republika hamita ny manda izay nomeny lalàna azy mirosoa amin'ny fidianana fa miandry anareo hitsara ny vahoaka. Aza rangitina nisy any adipoko fa samy malagasy isika ary samy tompony Madagasikara.